Ajantsika hatreo aloha izay sehatra ny fanabeazana izay fa voarara ary tsy azo atao izany ny hetsika an-dalambe amin'izao akatoko ny fetin'ny fahaleovantena izao. Ory zareo avy eo anivon'ny mpitandro ny filaminana avy hatrany izy ireo dia handray ny fepetra amin'ny fanandrify amin'izany raha toa ka minihy mandika ny lalàna apetraka ireo mikasa ny hidina an-dalambe. Nanamafy ny eo anivon'ny Gendarmerie Pirenena fa tsy azo atao ny manatanteraka hetsika an-dalambe amin'izao fankalazana ny fa 7 taona niverenan'ny fahaleovantenan'i Madagasikara. Tsy ekena ny fanohitohinana ny filaminam-bahoaka ary andray fepetra entitra izy ireo amin'izay mini mandika ulamina efa napetraky ny gouvernemanta io. Misy fepetra maromaro ndraisiny eto anivon'ny fitandronana filaminana. Ny voalohany amin'izany moa zany dia mba ahafahan'ny vahoaka manontolo misitraka makalaza amin'ny filaminana zany fety zany. Raha misy olona na fikambanana manana fikasana manao fivoriana na famborina olona dia tokony any amin'ny toerana mifefy. Amin'izay fotoana izay zany tsy misy idiran'ny tsy misy alalana ilaina raha mijanona anatin'ny faritra mifefy izy. Fa raha toa kosa misy fikasana hivoaka an-dalambe na mety hanohitohana ny fifamoivoizana sy ny fivoahana an-dalambe zany dia milina fahazoan-dalana zay. Ka zay zany na ara-politika io na hetsika hafa iarahantsika malala fa amin'izao fety zao ny hetsika ara-politika rehetra dia miantona avokoa. Misy ny fepetra ho raisina ho an'izay mety mandika an'izay fandaminana zay fa dia mirary fety sambatra sady ho an'ny vahoaka malagasy. Arak'izany dia tsy azo tanterana ny hetsika an-dalambe ao anatin'izany ny hetsika politika amin'izao fankalazana ny fetin'ny fahaleovantena izao.